Nahatratra amin'ny 5 isanjato ny fady antoka ny Jirama, izany hoe famokarana rano sy herinaratra tsy mivadika vola ho an'ny Jirama nandritra ny taona 2024. Raha 3 isanjato kosa izany amin'izao fotoana izao. Ny 5 isanjaton'ireo dia perte non teknika, vokatry ny halatra sy hosoka avokoa. Manoloana izany ary dia misy ny rafitra napetraka izy ireo hiadiana amin'izany dia ilay atao hoe entité de ratissage. Efa nisy hatrany ny hetsika fanadiovana na ratissage teo aloha, fa no amafisina kosa izany amin'ny alalan'ny fijereny fotin'ireo mpanjifa ahitana lesoka sy halatra izay ataon'izy ireo isan'andro. Zany ny ratissage zany dia ny asa atao ao ny tena mivaingana dia mijery ny mpanjifa, eo fijerena mpanjifa na midiny toerana na sy ny labase de données dia be fomba ahitana an'izay fanarana ny consommation ireny dia midina sy fisolokiana dia rehefa mahita anomalie dia constater an'izay ny anomalie ireny atao daholo zany mivory rehetra par tous les moyens ho adoucier procès verbal isan-karazany expertise na fontoerana rano na jiro dia tsarakarany sandany reny fatiatoko reny amin'ny alalan'ny fontoerana perte de consommation. Maro amin'ireo faritra eto Antananarivo no efa nahatratrarana hosoka, fisolokiana sy halatra herinaratra ary rano, ary maro ireo faty antoka tamin'izany. Ny fraude dominante misy moa ny ataontsika hoe falsification na compteur, zany ny compteur mihitsy zany no falsifiena de manière parce que mihenana io énergie enregistrée dia eo amin'ny 40% ny fraude rehetra dia any zany mitatra. Eo amin'ny 20% ndray picage zany hoe alohan'ny compteur any le olona no misintona. Ny tanjon'ity rafitra ity moa dia ny ampenana ireo faty antoka ateraky ny halatra herinaratra sy rano ary mba hahafana misambotra ireo mpisoloky. Izany dia tafiditra hatrany ao anatin'ny fanarenana ny orinasa Jirama.